Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fankaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famizahayna. Larana fahatelo amby 7 amin'ny gazety Soa indray no ivoaka manomboka rahampitso ka toy ny mahazatra ahitantsika ny lohahevitra momba ny lamaody ny ao anatin'ity gazety ity. Ho an'ny rahampitso dia ny mpanjaka vavan'ny showbiz na Rihanna no entiny eo amin'ny lamaody. Ampahafantarantsika izay lamaody mpanao ny Rihanna izay. Eo amin'ny fahasalamana kosa indray dia ampahafantarany soantsika fa rehefa mitondra voaka dia miova tanteraka ny ati-doha. Mbola izay ati-doha izay hatrano ny resahana fa ny fananan-tsaina sy ny fanterana io ihany koa dia lahatsoratra hoentin'ny gazety Soa amintsika. Tena efa ao anatin'ny ririnina tanteraka isika amin'izao fotoana izao ary efa mahatsapa an'izany ny rehetra. Inona ny tokony hohanina mandritra izay ririnina izay? Vakio ny gazety Soa mba hanoro-hevitra anao amin'izay sakafo mahasoa sy mahavoky ary mitondra fanana ao anatin'ny ririnina izay. Eo amin'ny lamaody tsy ho an'ny vehivavy kosa fa ho an'ny lehilahy. Inona no tendance amin'ity taona 2024 ity raha ny karazana firavaka ho an'ny lehilahy izay no resahana? Mbola lamaody ihany. Inona moa izany atao hoe pataloha antsoina hoe chino izany, izay lamaody tokoa amin'izao fotoana izao? Vakio ny gazety Soa dia ho fantatrao ny mahakasika an'izay. Ampahafantarin'ny gazety Soa amintsika ao anatin'ny lahatsoratra rahampitso ihany koa fa hita eny amin'ny tarehy ny vokatry ny havizanana. Eo amin'ny resaka fitaizana, resaka olana ara-pitiavana eo amin'ny zanaka, sahiran-tsaina be ihany ny ray aman-dreny. Misy ny torohevitra omen'ny gazety Soa antsika. Tsy adino koa ireo torohevitra sy paika isan-karazany no manimamasoa amintsika ho amin'ny gazety ivoaka rahampitso izay. Aza donoina ary dia ny rahampitso ny maka ny anjera gazetinao eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Ny gazety Soa larana fahatelo amby 7 Ni Soa atao anatra, Soa ihany fa misy ny Soa.